Fanompoam-pivavahana fangataham-pitahiana no nanokafana ny fankalazana ny taom-baovao malagasy teo anivon'ny Eftrikay Mambotra Biby no nankalazana no nanatanterahana izay fanompoam-pivavahana goavana izay taom-baovao malagasy izay karakarainy ny trano kultoraly malagasy izy ity. Ankoatrizay dia mbola maro hatrany ireo fandaharam-potoana izay entina nankalazana ny taom-baovao malagasy. Raha mbola tsy vonona ny sary makasika izay dia rahantsika miandalana eo ihany fa isan'ny nisongadina ihany koa tamin'ny andron'ny omaly alahady ny zavan-tranga teny amin'ny FJKM teny Anosipatrana teny ho andrareo indray dia mankalaza ny tsingeritaona ny joroan'ny fiangonana izy ireo araka izany ihany koa dia fanompoam-pivavahana lehibe no nentina nankalazana nanombohana ihany koa izay taom-pankalazana izay. Voromaro ampindro ao anivon'ny FJKM Anosipatrana omaly no ny fanompoam-pivavahana ho fanokafana ny 570 taonan'ny fiangonana. Fotoam-bavaka lehibe izay nitarihan'ny mpitandrona Rasamaniarivo Malala Samuel. Andro lehibe androany satria androany zany no nanokafana izao taom-pankalazana Andriamanitra izao ary raisa-tanana koa ireo ray aman-dreny zokiolona eto anivon'ny fiangonana. Dia raisa-tanana ihany koa ireo zanaka tebezana fiangonana eto Anosipatrana. Misy ihany koa ny fanaovana ireo faraisa-tanana maro isan-karazany fandroany zany no santatra izao fanokafana fankalazana izao. Hetsika maro samihafa no entina ankalazana Zojobily 570 taona ny FJKM Anosipatrana izao. 570 taona fiangonana izay zany dia misy ireo fandraisa-tanana isan-karazany izay atao ireo mpanompo-baritra. Ny santatra zany zao dia ireo zokiolona androany dia amin'ny volana avrila amin'ny fahefatrambin'ny ny fandraisa-tanana ireo mpandray maharitra, ao ny fanambadiana maharitra ary misy ihany koa ny fanambadiana miara-mizotra. Tsangam-bato telo no hanamariana ny 570 taonan'ny fiangonana dia ny famakinan'ny baiboly manontolo, ny fanitarana ny trano fanitarana ary ny fananganana akany eny amin'ny sekolim-piangonana Kolejy Milofo eny Ambohidrandrina Anosipatrana.